Samoela voalohany 7:10 tantaran'ny Davida sy Goliata ry havana. Misy lesona vitsivitsy tian'ny tompo omenantsika amin'ny alalan'izany tantara zany. Goliata moa hoe géant, fa Goliata eto sarin'ny géant rehetra ifanenantsika hoe fahavalo na situation tsy hay resena, zany le hoe géant atrehany. Ary ny tantarany Davida, ny atrehan'ny Davida ny Goliata dia azo akana lesona tsara irosoana ho any amin'ny finoana masina. Nisy mpanompon'Andriamanitra zay ry havana ny toriteny momba n'ity tantarany Davida sy Goliata ity. Teo zao izy no azo amaritana zany hoe finoana masina zany raha minga amin'ity tantara ity. Le hoe finoana moa amin'ny teny frantsay dia hoe foi. Dia zao no azo analavana ny hoe foi. F, foi, O qui ouvre l'impossible. Foi qui ouvre l'impossible. Ary tena zay le finoana nananan'i Davida, satria impossible ny andresena ny Goliata. Fa eo anao manana ny géant sy ny situation impossible rehetra. Hoe zava-manahirana, eo amin'ny fiarahamonina, mpifanolo-bodirindrina aminao, sefo manahirana any ampiasana, mpampianatra manenjika lavanao, sy ny karazany ao atokantrano. Géant zany hoe vaty tsy miraiky amin'ny fivavahana zany, ary maneso anao rehefa mba ho akaty am-piangonana ianao. Tompo te hanome anao zany hoe foi qui ouvre l'impossible izany ry havana. Zany ny vaovao mahafaly amin'izao maraina izao. Dia inge jerentsika ny 7:20 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no hamonjeny Jehova, fa an Jehova ny ady. An Jehova ny ady. Ary zay mahatonga le finoana qui ouvre l'impossible. Satria le andriamantsika araka ny toriteny rehentsika teto ombena, ce Dieu c'est le spécialiste de l'impossible. Anazy ny ady. Tovy masaka ao tsainao zany manomboka zao, fa reo géant, reo Goliata manodidina anao reo, na manomboka amin'ny ankonanao azy, ny ady atrehanao am'ireo an Jehova, an Jehova, zany ady zany. Misy famarinana vitsivitsy ry havana atoro antsika, ampatsahivina antsika zay te hanana zany hoe foi qui ouvre l'impossible zany hoe finoana mampatsiary mandrakariva fa hoe an Jehova ny adinao. Ny famarinana voalohany dia hoe atreo amin'ny anaran'i Jehova ny ady. Atreo amin'ny anaran'i Jehova ny ady. 5:20 rehefa hita dia ndonge vakitsika milamina, vakitsika mafia izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy, fa za kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova, tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely, zay efa no hekenao, zay efa ny defienao. Atreo amin'ny anaran'i Jehova ny adinao ry havanao. Atreo amin'ny anaran'i Jehova. Ary manompoka zao ianao raha manatrika ady amin'ny anaran'i Jehova, eo natrehan'ireo Goliata reo, mahatserova hoe solo-tenan'i Jehova io manatrika io mety misozy ianao Goliata tahaka ny sozy iny any Davida. Inona koa izay tovolahy kely io?
Davida moa i Goliata moa any amin'ny 3 metatra any ozy izy mpandinika Davida tamin'izany tovolahy kely amin'ny 20 taona eo. Mety misoza ianao Goliata fa mahatsiarova-teny ianao hoe solo tenan'Andriamanitra, solo tenan'Andriamanitra, solo tenan'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra miaramila n'Israely. Zany ianao solo tena an Jehovah tompony maro. Firenena rehetra ety an-tany manana armée anankiray, asamona anankitelo no ilazana azy: armée de terre, armée de l'air, armée de mer, armée amin'ny maritime, anankitelo. Reo zany natao anankiray ihany. Filistina manana anankiray ihany, Israel manana anankiray ihany. Fa io Jehovah sy nandray ho atanana ny adinao io hoe azy ny ady, éternel des armées, manana tafika tsy tahisy izy ry havanao. Zany io éternel des armées io. Ary tsy hoe anarana any anaty baiboly na any anaty boky io, fa tenenin'i Davida hoe Andriamanitra velona io. Nahitany Goliaty izy dia hoe inona koa io jentilisa tsy voafora izay miaika ny Andriamanitra velona io. Indroa Davida no miteny hoe velona Andriamanitra. Problema antsika menakava, tsy manompo Andriamanitra velona isika fa manompo Andriamanitra maty. Zany matimaty ny finoantsika ry havana. Ampetsahivin'Andriamanitra antsika velona Andriamanitra, tompony maro izy, tompona tafika maro izy, éternel des armées izy. Ary ianao hiatrika Goliata, irany ianao, solo tenany ianao, hiteny aminy hoe raha ny amiko ninona fijerinao aho, sady tonga eto amin'ny anaran'i Jehovah. Ary zay ny lakle ny fandresena ry havana, zay ny tsy ambaratelo ny fandresena ara-panahy, miatrika amin'ny anaran'i Jehovah. Ndeha aka ohatra malaza be amin'izao fotoana zao, tena hoe tantaran'i Davida sy Goliata, Davida gasy sy Macron Goliata, ty resaka nosy manodidina, ty resaka île Zéparse. Tonga ny Macron volana vitsivitsy lasa senga dia miteny izy eo amin'ilay île glorieuse: ici c'est la France. Zay le Goliata zay. Inona no avalinao an'izany? Tsy manakavaly an'izany anketsika. Davida sy Goliata ange io e, Davida sy Goliata io. Na mafisy ny Sénat frantsay, hors de question amerina an'ireo nosy manodidin'ireo a Madagasikara. Dia mangina le gasy e, mangina le gasy e. Mety azo atao ngamba ny teny hoe ary maninontsika raha mbo hoe andao hifanaraka amin'ny Sinoa, hifanaraka amin'ny Russie, hifanaraka amin'ny Australiana, anohitra amin'ny Frantsay. Eny azo atao zany. Fa ozy izy Davida amin'ny Goliata hoe ianao ozy izy manantona miaraka amin'ny lefim-poy, miaraka amin'ny lefina sy ny lefim-poy, ny sabatra ny lefina sy ny lefim-poy, fa sa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah. Capable avy ianao miteny amin'ny Macron raha filoham-pirenena, raha PM na parti politique mitolona ho an'ireo famerenanareo Zéparse reo, enonay zany ry Goliata Macron. Fa ianao, fa zay tamy amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra, zay tompony maro, ary Andriamanitra ny miaramila ny malagasy, ary Andriamanitra ny malagasy. Dia hiteny zany pastera, tsy any am-piangonana angentsika fa ty amin'ny nosy manodidiny, ary misy resaka rapport militaire, rapport de force militaire, resaka géopolitique, resaka relation internationale sy ny karaza etsetra etsetra. Tsy any ny problème. Problème dia hoe sa hiteny venao, za tamy amin'ny anaran'i Jehovah, ary milaza aminao fa ho averin'i Jehovah aminay malagasy io. Mino an'izany venao. Ary toizanao araka ny tenin'i Davida teto hoe averinay amin'ny malagasy io, afantaranao sy afantaran'ny rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa, manan'Andriamanitra tokoa, ary velona izy zahay malagasy. Zay le finoana masina tiany tompo ananantsika ry havanao. Atreo amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Tsy efa napana tena ve izy ry havana hoe ninona angatahanareo amin'ny anarako dia anina ozy izy? Hataoko zany, hataoko. Any Jehovah ny adinao, any Goliatanao, ary angatao amin'i Jesosy ny fandresena
dia haneo an'izany. Zay fahamarinana voalohany atreo amin'ny anaran'i Jehovah. Fahamarinana faharoa ry havana dia jerentsika eo amin'ny andininy fa 7 sy 7 amby 7. Ndeha raha antsika mamaky ny 7 sy ny 7 amby 7 amin'ny anaran'i Jesosy dia nitondra ny teny an-tanana izy sady nifidy vato kilonjy 5 tao amin'ny loasandrika ka nataony tany anatin'ny kitapo fitondra ny mpiandrondry izay teny aminy ary ny antsamitadiny koa teny an-tanana. 47 ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no hamonjeny Jehovah. Eo le izy fahamarinana faharoa dia izao, tsy sabatra tsy lefona no hamonjeny Jehovah fa atsamitady. Fahamarinana faharoa dia hoe tsy sabatra na lefona no hamonjeny Jehovah fa atsamitady. Io atsamitady io no nakany Davida na nisy Davida vato kilonjy dia natsipiny tany amin'ny andron'ny Goliata dia maty Goliata ry havana. Ahoana moa ny amin'ity Davida ity ry havana? Davida dia tena nanana le foi qui ouvre l'impossible. Saul tsy nanana an'izay. Rehefa jerenareo ry amin'ny andiny fa 7 ry rehefa nekeny Saul hoe i Davida no isolo ny Israely ray manontolo amin'ilay ady amin'ny Filistina, iady amin'ny Goliata. Dia inona nataony Saul? Nampiakanjo an'i Davida, ny akanjo fidiny izy, na nisy fiarovan-doha izy, na nisy fiarovan-tratra izy. Avy eo dia nomeny azy koa ny saba ny akanjo fidiny. Ohatran'ny Saul isika ry havana. Mazava be nge izany teny any Jehovah ny ady. Eny pastera, fa alohainy aloha za hanao akanjo fidiny, alohainy hanao fiarovan-doha, alohainy fiarovan-tratra, meo sabatra. Non. Hozy izy Davida. Nandrama le satria natolon'ny Saul mpanjaka ka. Fa avy eo dia hoe tsy afaka mandeha Davida, tsy alaizy Davida. Fa aloha ny nazatra amin'ny mampiandrondry ahy ihany. Aloha zay no hiatrehako any Goliaty. Tena atsamitady dia vato kilonjy 5 dia le kitapona mpiandrondry. Fa io Davida io nge le mpiandrondry nanoratra Salamo 7:20 le nanao an Jehovah ho mpiandry azy, nanana confiance tanteraka tamin'ny Jehovah, nanana confiance tanteraka tamin'ny Jehovah tamin'ny lafin'ny mpiainany rehetra. Dia aloha za miaraka amin'izay confiance amin'ny Jehovah zay no hiatrika any Goliata. Ary le atsamitady eto ry havana dia azo lazaina hoe atsamitady ny confiance. Atsamitady ny confiance. Ary tsika rehetra dia tenenin'ny tompo hoe ianao nge ka manana atokony hanana atsamitady ny confiance. Ary faharoa manarakarak' izany, inona le vato kilonjy? Le vato kilonjy eremina andiny fa 7 izy dia nifidy vato kilonjy. Le vato kilonjy dia lazain'ny mpandinika hoe sarin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa hiady amin'ny fahavalo ianao tsara ianao mivatsy tenin'Andriamanitra. Sarin'ny tenin'Andriamanitra dia hoe nifidy vato kilonjy 5. Ny safidy izy tenin'Andriamanitra ry havana malala. Raha tenenina ianao hoe fantatro ianao fa hiatrika Goliata rehefa mirava eto, fa mifidiana vato kilonjy 5 safidiana tenin'Andriamanitra, firy amintsika ny capable misite tenin'Andriamanitra 5. Firy amintsika. Zany ny mamatimaty ny finoana, zany tsy hananantsika fiainam-pandresena. Ary le izy vato kilonjy Pierre poli. Maninona hoe Pierre poli? Le vato malama reny zany nalain'i Davida, satria poli le satria ampiasaina foana dia farany dia lasa malama. Tenin'Andriamanitra ny fakazaranao ry havanao. Iny no alefa ny antsamitady ny confiance any amin'ny andron'le fahavalo. Zany ve ianao ry havana? Zany ve? Fa tsy sabatra, tsy lefina na lefipoy, fa le antsamitady ny confiance andefasanao any vato kilonjy fidinao no ny fahafantaranao azy tsara dia atolotranao ny fandresena ry havana, atolotranao. Ary vitsy ny kristianina
tonga amin'izay niveau spirituel zay manana fiainam-pandresena tady an'izay fiainam-pandresena zay fa matetika ny kristianina ry havanao zara fahavelona de efa faly izy tsy resy tsy maharesy zara fahavelona rehefa tsy maharesy ianao rehefa tsy resy ianao namany fiainana faharesena ihany zany ary zany ny tenenin'ny Davida eto nasehon'ny Davida eto no nipotraka ny hoe lazaina fefa maty any aloha i Goliata de nanatony Davida ny azakazaka Davida nanatony tsoahany le lefina de nitapahany tamin'iny ny lohan'ny Goliata satria hoe le fandresena ary le farany moa fandresena ny fahotana sy ny fakapana tsy maintsy resena hatramin'ny farany zany fahotana zany ry havana zay le fahamarinana faharoa enganenao ka hanana an'izany hoe atsamitadiny confiance zany David ty manko nijoro vavolombelona tamin'ny teneny Saoly inona zay no boakely io azafady mialatsiny fa mimpanomponao ozy izy tamin'ny andro ondry de nisy liona sibera tany ampiandrasana ondry tany nangalatra an'le ondry nalaiko afy teny ambavany ange le ondry ary avy ohatra saika hamono azy ndray le liona sibera zany ndray no namono azy ozy izy zany ty David hoe natoky ny tompo tamin'ny fiainana satria mpiandry tsara Jehovah zay zany le tenena amintsika hoe manany ianao fantary ianao fa tokony iainana zany hoe atsamitadiny confiance amin'Andriamanitra zany ary izany no anipazanao vato kilonjy zay efa ny safidinao ry havanao raha ny marina zany ty fahamarinana faharoa ty de azo lazaina amin'izao fomba tsotra hoe anaty ady ateveno fifandraisanao amin'Andriamanitra anaty ady ateveno fifandraisanao amin'Andriamanitra le fahamarinana voalohany hoe atreo amin'ny anaran'Andriamanitra ny adinao ary le fahamarinana faharoa hoe anaty ady ateveno fifandraisanao amin'Andriamanitra Goliata angery pasteranao atreny ateveno fifandraisanao amin'Andriamanitra fa io Goliata io Andriamanitra nanolotra azy aminao Lioka 7:10 mamarana sika ry havana misy Goliata be ato zay tena nakiva mpianatra ary mino fa makiva atsika koa de le hoe tsy maintsy mamela olona zay nanafintoina atsika tsy maintsy mamela olona zay nanafintoina atsika ary ho jerentsika eto les foi qui ouvre l'impossible les foi qui ouvre l'impossible jerentsika le teniny mpianatra amin'i Jesosy Luc 17:5 ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo ampitomboy ny finoanay ampitomboy ny finoanay inona le Goliata eto Goliata ry havana zany hoe amela olona nanafitoena anao zany Goliata be zany ary na mifona azy izy mbola Goliata be zany hoe amela olona nanafitoena anao fandrony tsy tratry ny herintsika zany tsy tratry ny herintsika zany ary nefa ny tenin'i Jesosy eto raha manota aminao impito izy ka mibebaka impito ianao mamela azy za ianao manao indrozy mamerina fanotenina izy fa ianao hoe ataonao iza no ataonao kilalaotra zany ve io fibebahana io non ozy izy Jesosy za milaza aminareo raha mibebaka impito izy anatin'ny ray andro zany tsy ao anatin'ny 7 andro ao anatin'ny taona anatin'ny ray andro mamela azy ianareo ozy izy de le mpianatra moa zany miteny hoe ampitomboya ny finoanay bedesin'i Jesosy ny mpianatra naronga ozy izy manana finoana fa tsy exercenareo le finoana tsy exercenareo le finoana tenin'ny Paul manazava kokoa n'io fibedesan'i Jesosy io Romanina 12:3 Romanina 12:3 le tapany farany indrindra orinan'le point virgule Romanina 12:3 amin'ny anaran'i Jesosy fa mievera zay onony araka ny ohatry ny finoana zay nizarain'Andriamanitra ho anareo avy mievera zay onony araka ny ohatry ny finoana zay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy le hoe ohatry ny finoana de hoe anjara finoana
samy nizaran'Andriamanitra anjara finoana isika ry havano. Zay no ampatsahivon' Jesosy. Do verenana lelioka. Samy nizaran'Andriamanitra anjara finoana isika. Dia ozy izy Jesosy hoe eo amin'ny Luka 17 andiny fahenina. Raha avy nyteny zany mpianatra ampitomboiny finoanay. Raha manana finoanana dia ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo dia azonareo lazaina amin'io vory azy io hoe miongota ary eo ka ambolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Nareo nge manana finoana mety ohatra ny voatsinapy ara le izy fa tsy ampiasainareo le izy, tsy ampiasainareo le izy. Ohatra n'le lehilahy tenenin' Jesosy hoe manana talenta iray dia tsy nampitombony le izy fa nalevony. Manana finoana ianao anareo izy na dia ohatra ny hoe voatsinapy azy fa tsy ampiasainareo le izy. Kisarisary moa ty ampiasain'i Jesosy ty hoe azonareo lazaina amin'io vory azy hoe miongota ary eo ka ambolena ao anatin'ny ranomasina. Tsy mbola amin'ireo fahagagana tantarain'ny soratra masina tsy nisy hoe Jesosy teny tamina vory azy hoe miongota dia makanisa ianao anaty ranomasina fa sary zay. Ilazana amintsika manana finoana ianao na finoana kely ohatra ny voatsinapy azy. Zay no ambaran'i Jesosy ry havana. Fa exerceo io. Ary exerceo io amin'ny fotoana maninona amelana le olona nanafitohana anao. Fa zao ry havana no ampianarin'ny mpianatra antsika eto amin'ity lioko ity. Talohan'ny itsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny mpianatra no miteny amin'i Jesosy ampitomboya ao aminay ny finoanay, ampitomboya ny finoanay. Fa inona zavatra nitranga? Taoriana amin'ny Pentekosta rehefa tonga tany an-danitra Jesosy dia tamin'ny Pentekosta nandray ny fahafenoan'ny fanamasina ny mpianatra ry havanao. Ary zay niteraka transformation tao amin'ny mpianatra. Nanana ny fahasahina hitory an'i Jesosy, zany ry Petera andro vitsivitsy nanda azy tao an-tranon'ny mpisorona be Kaiafa, tao tokotanin'ny mpisorona be Kaiafa. Tena nanana fahasahina izy. Ary ny lesona eto dia hoe no ny feno ny fanamasina ny mpianatra, tsy problema tamin'ny mitsony, zany hoe fatra ny finoana, zany hoe anjara ny finoana zany. Fa tena hoe feno fahasahina izy, nijoro vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy tompo maty nalevina nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika ry havanao. Aza mety ho rebrebeny devoly amin'izany hoe kelinge ny finoanao ianao hoe ka mila ampitomboina ny finoanao fa ny tompo ry havanao zay efa nanomenao ny fanamasina, nanisy ianao tompo kase tamin'ny fanamasina no anomenao fahasahina hijoro vavolombelona ny amin'izany tomponao zany hoe Andriamanitra velona izy, ary izy no anampy ianao andresin'ny Goliata ny tsy fahaizana mamela heloka na izy io na iza ary atomboy ao amin'ny ankonanao ho aminao fahasoavan'ny tompo. Amen.